Ny Fiangonana Krôsy Madagasikara dia faly miarahaba anao indray amin'ity talata telo ny volana Jiona ity ary manonona ny fiadanan'ny Tompo ho an'ny tsirairay avy. Ny rapsodian'ny famarinana izay horenesintsika androany dia ampitondraina ny lohateny hoe ny fihevitr'Andriamanitra ny fanambinana anao. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny olony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Hitantsika izany tenin'Andriamanitra izany eo amin'ny Korintena 2:7-9. Rehefa mampifanaraka ny fiainanao amin'ny toromarik'Andriamanitra ianao, ohatra eo amin'ny sehatry ny fitantanam-bola, dia iray amin'ireo fitahiana mety ho hitanao avy hatrany ny hoe mihena ny fandanianao. Endrika iray hafa ny fitahian'Andriamanitra izany. Tsy vitany hoe mitahy anao izy amin'ny fampitomboana ny fidiram-bolanao, fa mitahy koa izy amin'ny fampihenana ny fandanianao. Nahoana ny toy izany? Ampahany vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao izany. Tadidio izay novankiantsika tao amin'ny andinin'ny fanokafana. Fanampin'izany dia manome vahaolana koa izy mba hahatonga ny mpandany hanalavitra anao. Hitantsika eo amin'ny Malakia 7:1-2 hoe ary asiako teny mafy ny vahalalany noho ny aminareo ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony ireny ka dia hahavanim-bony voalobokareo any an-tsaha, hoy Jehovah tompony maro. Aleloia. Ny mpandany dia Satana, na izay rehetra ampiasainy handany sy hinana ny fanananao sy ny volanao, ohatra amin'izany ny fahasimbahana, ny fanamboarana ary ny fahaverezana izay mitarika fividianana kojakoja lafo vidy. Hoy ny Baiboly, ny fitahian'i Jehovah no mampanankarena ary tsy ampiana elaelo izany. Hitantsika izany eo amin'ny ohabolana 10:2-2. Tsy hitahy anao Andriamanitra ary avy eo dia asainy misasatra, miady mafy ary mandany vola be mba hitazonana na hitehirizana izay nomeny anao. Ny heviny ho an'ny fanambinana anao dia fanampiana na fampitomboana na fampitobahana fa tsy fanoloana. Fa tsy maintsy miasa araka ny teniny ianao. Manome ny toromarika anao izy mba hitondra ny fahafolokarenanao, ny fanomezana samihafa ary ny fanatitra ary manome fanamby anao hizahan-toetra azy ny amin'izany. Nilaza izy fa tsy hahazo betsaka fotsiny ianao, fa ny mpandany dia tsy ho tafiditra any amin'izay hanananao. Raha lazainy amin'ny teny hafa dia tsy hanana fiara, mila fanamboarana matetika ianao. Tsy hiara-ny fahasimbana na fahaverezana izay mitahaka fivoaham-bola be ianao. Enoy fa tena voatany ianao ka izay rehetra tonga eo aminao dia miasa tsara, maharitra ary manatanteraka izay ilana azy. Tahaka anao, asan'Andriamanitra tsara indrindra, noforonina ho an'ny asa tsara, dia izy koa manendry ny fanananao mba haharitra. Ny loharanonao rehetra mba ho voatahiry ary ny ara-bolanao tsy mitsahatra mitombo amin'ny fomba mahagaga. Izany no tena zava-misy anao ao amin'ny Kristy. Ny fanalahidiny dia ny miteny sy mihetsika amin'ny teniny. Andao antsika hiaraka anao zao vavaka izao. Tsy manana toerana eo amin'ny fiainako ary ny ara-bolako na ny fananako ny mpandany, satria mpankantony teny aho noho izany dia mandeha amin'ny fanambinana mihoatra ny natoraly aho, izay mampitombo ny fidiram-bolako fa mampihena amin'ny fomba mahagaga kosa